Mirabantsika rehetra indray tompoko lasy tompoko vavy manaraka ny televizionna malagasy amin'izao hariva izao atao anatin'ity fandarana manokana ity fandarana manokana iresantsika ny tontolo politika sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny miaraka amiko ato anatin'izay fandarana manokana izay ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafidy tao Mananjary Andriamatoa Iadza Charlot miarabanao Andriamatoa député mankasitraka anao ihany koa nanaiky ivahiny ato anatin'ny fandarana manokana ny televizionna malagasy. Miarahaba ny tozy fanomezana dia miarahaba ny teknisianina eto ihany koa no agnararotana miarahaba ny vahoaka malagasy izay magnaraka ny fandarana manokana zao eto amin'ny televizionna malagasy na ny eto Madagasikara na ny agny ivelany ampitan-dranomasina. Araka ny efa nambarako teo ny tontolo politika sy ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny no tena iba-toerana ato anatin'ity fandarana manokantsika androany ity ny vaovao lehibe ny tranga omaly dia ny fijoroan'ny gouvernementa faharoa anatin'ity fitondrana fanavaozana ho an'ny Madagasikara ity gouvernementa izay tarihan'ny Premier ministre Radjoana Arson Mamitina Jeannot Rufin raha ny firafitra izay gouvernementa izay any 17 tamin'ireo ministra teo aloha no tavaverina ao anatin'ny gouvernementa Andriamatoa Mamitina Radjoana Arson 13 kosa ireo ministra vaovao ny fahitanao ny firafitry ny gouvernementa iny. Raha ny firafitra ny amin'ny ankapobeny aloha dia hita hoe voaza ny Premier ministre Radjoana Arson Mamitina ny sy ny PRRM moa mazava ho azy ny fagnajana ny équilibre régional satria saika nahazo ny anjarany avokoa ireo faritra 13 teto Madagasikara dia sahala amin'izay koa ireo hery politika teto amin'ny firenena saika nahazo ny anjarany aby daholo zany ary zareo dia za zany mino fa raha ny hitako eto aloha zany dia gouvernement de stabilité zay zany ny hitako aloha fa ny asan'ny zareo moa voanomboka hiasa zareo dia eo indray ny isarana azy hoe naomby agny amin'ilay tanjona ny kendrena ve satria azadigno fa nisy an'ilay tapany voalohany igny moa teo le gouvernementa igny nangalana 13 moa zareo zany sy hoe le 13 ny esoriny eo akory tsy mahay fa zay le fahefana zany sy mandrak'izay io dia tonga amin'izao gouvernementa faharoa ny fanavaozana ny république zao moa zany dia miarahaba an'izy ireo amin'ny ankapobeny fa ataoko hoe makasikasika an'izay resaka fifandraisana amin'ireo ministère ireo zay misy koa no agnisan'ny atongavako eto. Araka ny efa nambaranao teo hoe andrasana ny tena asan'ity gouvernementa vaovao nijoro ity raha ho anareo amin'ny distrika ny Mananjary manokana izany hoe any amin'ny distrika iadidinao anisan'ny voaresaka matetika anisan'ny fangatahana matetika nataonareo ny mahakasika ny lalana na ny lalam-pirenena io na ny lalana amin'ny ankapobeny ao anatin'ny distrika gouvernementa vaovao ny amin'izao fotoana izao inona ary ny tena andrasanareo indrindra ho an'ny ministera ny asa vaventy satria dia ministra vaovao ihany koa no hitantana an'izay départementa izay. Resaka lalana raha ny lalana treo Mananjary aloha dia igny itovizanay amin'ny rehetrarehetra sady mitarika antsika eto amin'ny TVM ihany no mitarika anareo agny Mananjary raha agny Mananjary zany dia miala eto Antananarivo dia magnaraka RN7 tonga agny amin'izay tanàna toy Alakamisy Nambohima zay dia mivily miankavia amin'ilay lalana mankagny Ranomafana dia tonga agny Rondro dia mandeha tonga Mananjary zany hoe ohatran'ny lalana mandeha amina tanan-dehibe rehetra isorana an'Andriamanitra fa vao nihiratra ny masoko dia fa goudron tonga eo Mananjary fa vao nihiratra kosa ny masoko dia fa nahita fa zany lalana mandeha maro fototra zany sy fanao ianao zany lalana mandeha Voilava zany sy fanao ianao zany lalana mandeha Vatoandrina zany sy fanao ianao zany hoe rasy tanteraka zany lalana mankany Antaretra Ambodinonika Ambohiniogna ny Maroala zany tena rasy tena rasy ary sy misy ny malaza azy alaivo sary ansaina moa fa zany Voilava zany amin'izao ka nataoko hoe sy 4x4 koa resahana fa na 6 azy zany hoe regny tomobile efa modifiena be regny sy tonga agny Voilava nitarainanay teto foana izy io fa zahay moa tao agnatin'ny fanoherana tamin'ny fitondrana teo aloha dia noho izay anton'izay angamba dia namitaraigna zahay dia sy nienono ny fitondrana Rajoelina ohatran'ny hoe pariagna maso sa ino fa ohatran'ny nanomboka tamin'ny ministra ray talohany le avy agny Manoro igny dia efa nahazo financement zahay hoe 1 milliard ariary agnamboarana ny lalana 420 km dia rehefa tonga indray ministra Jacob teo dia
vao may niakatra 4 milliards ariary 4 tapitrisa ariary zany dia nalaza be mihitsy efa vita ny appel d'offre vita an'izao lalan'ny Voilava io RN 24T dia nandeha moa zany raha vita ny appel d'offre dia entreprise Rajaonary avy any Farafangana no nahazo ny fagnamboarana an'ilay lalana. Raha ny nampanantenainy monsieur le ministre Teo Aloha Jacob dia tokony hanomboka tamin'ny faran'ny volana mars aty ny fagnamboarana an'ilay lalana. Akory nefa ny atao moa fa igny tamin'ny valo marsa rava ny gouvernemanta zany hoe isaky ny misy promesse zany hoe ho ataony lalan'ny Voilava dia mirodagna foana ohatrany comme si par hasard tonga dia hoe rava le gouvernemanta ohatrohatran'izay zany zavatra hitako misy. Zao kosa nefa misy ny atao hoe continuité de l'État dia mino zany fa sy ity samby fitondrana fanavaozana dia mino fa itohy tanteraka io fagnamboarana ny lalana io fa mbola ngataka eo amin'ny ministra ny asa vaventy ankehitriny moa zaho dia mba hiangavy anazy satria efa vita visa dia efa vita passation de marché dia efa vita visa zany hoe efa nahazo esa le orinasa anao anazy fa mbola miandry ny DINFRA sy ny équipe technique handeha hagnano descente voalohany rehefa nikalkilenay io 4 tapitrisa io nizarainay 420 dia nahitana tarehimarika eo amin'ny 80 tapitrisa ariary isaka kilometra eo zany hoe ampianaovana anazy sara na dia lalantany ihany aza aloha. Dia za zany eto mbola magnano ansovy ihany amin'ny ministère hoe mba hitodio Voilava fa tanàna misy arena nefa potika sy azo atao ninina ny lalana mandeha aminazy. Zany hoe manantena zany nareo ny avy tamin'ireo lalandreo ato ato. Tokony satria magnantegna zay satria ny antony efa vita appel d'offre efa nivoaka ny visa efa azo ny OS fa sy fantako ino mampitamatama ny ministère ao. Eto zany dia mba mitodika amin'ny ministra vaovao ny asa vaventy io hoe mba jereo akaiky hoe inona mahatonga ny lalan'ny Voilava mbola tsy manomboka. Ray zay ino mahatonga ny goudronnage ny RN 11 mbola tsy manomboka. Roa zay. Ny fahatelo moa misy pont tapaka ao Ambakoana ny maro fototra fa igny moa zany nanapa-kevitra zahay tamin'ny fotoana teo atao amin'ny siady fa sy tafavoaka koa raha mbola ifampiandriandry eto. Sy resahako intsony eto hoe ahoana ny lalana mandeha Ambodidonono ka mandeha Antaretra mandeha Vatoandrika mandeha Ambohinioana ny Maroala sy resahana koa fa ireto zany dia tena ataoko hoe ain-dehibe iankinan'ny fampandrosoana amin'igny faritry mananjara igny. Mazava zany ndray matoa solombavam-bahoaka hivadika loha hevitra hafa isika nahafantarana an'izany ndray matoa solombavam-bahoaka aja Charlot zany ny tolona natao tao amin'ny faritra Mananjara anisan'ny tena tolona nataonao tao ny ady amin'ny osika tamin'ny karazam-pifidianana nisy teto amin'ny firenena indrindra ny fifidianana ben'ny tanàna tany amin'iny district nisy anareo iny aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ireny tolona natao ireny. Misaotra amin'ny fanontaniana tojo fanomezana fa tena tsara fipetraka. Io zany dia mba mitodika amin'ny ministry ny fisarana fanirisoherinay vao nitegnako. Nandritra n'ireny fifidianana ben'ny tanàna teto Madagasikara regny ramatoa ministra dia nisy commune 3 tany amin'ny districtako dia commune Kianjavato, commune Marokarima dia commune Andranomavo. Commune ambanivohitra aby zany izy eo. Nisy korontagna le fifidianana. Inona moa le korontagna zany hoe indépendant no lany dia sy nagneko resatra amin'ny farany misy ny Irmara dia nitorinatra aty amin'ny conseil d'état izahay dia resatra amin'ny farany. Mbola misy ohatra n'igny kanazo antozy igny be dia be zany eto Madagasikara ka iaho efa mahita ny ramatoa ministra ihany amin'le esika ataony amin'ny fagnesehana dossier maromaro mba jereo koa ny fahotana mahafaty ara-pifidianana regny fa mizaly le vahoaka zany hoe sy le olona ny fidin'le vahoaka no mitondra azy ankehitriny. Singaniko amin'izay fotsiny Kianjavato angamba satria ny Kianjavato vao nametraka dossier fotsiny izy dia efa niaretevana namoronana dossier moa zany dia nigadraina dia mbola ao an-tanymora izy mandrak'androany dia heureusement mba sy nilasaka maire ilay maire Bernard ao Kianjavato dia izy no manohy ny asa hatramin'izao fa nandasaka olona hafa ny Irmara tamin'izany dia igny no nifagnandrina tamin'ny tao. Olona any am-pigadrana zany naharesy
olona roa be zao manao propagandy nagnarasany maire Wilfrid zany de nivoaka ny résultat lay agny am-ponja ny lanin'ny vahoaka mba zareo zany ka ohatran'izay fa tena misy raha nampalahelo be anay nandritra an'iregny fifidianana be ny tanàna regny fa le izy moa zany sy hitany atao satria mieritreritra zahay mbola miandry fandaminana ka mba eseho tanteraka zany resaka raharam-pifidianana eto Madagasikara rehetra misy namanay tao am'Prositeny zao victime Noël Barry ao Kianjandrankefina Ambositra angamba izay raha sy diso maro be ny ka eto Madagasikara indrindra fa amina commune rurale de mba miangavy azy zany mba jereo akaiky izy regny fa lasa mizaly le vahoaka agny am'le tanàna zany de mino angamba fa voren'ny ministre Fanirso Erneve le mba tiako atongavana zay za moa magnery eo agny aminazy koa atoato raha ohatra ka tafapetraka sara eo izy de mahakasika an'izay mba tiako eo agnana aminazy zany sy hagnano intervention hoe ataovy mandresy ty fa magnino raha mba averigna saraina am'izay satria tam'izany ane ka tena sy nisy nininina mihitsy alevy sarainsaina moa tozy fanomezana hoe tao maro karima deuxième liste ko ro nilasaka pré-liste amina ro nilasaka maire tao de lany le pré-liste amina io 65% zany hoe bureau de vote folo ny tao nandresy zahay maire maro koa tamina commune bureau de vote sivy raha ihany mba nandreseny mansanina raha mahavita de rehefa tonga tao fianarasoa ny toro fa hoe sy nametra-pialana ho ny conseiller Gilbert zay ny agnarany hoe sy nametra-pialana de igny ny disqualifienany azy nefa mazava ny nambara amin'ny texte ary nagnotaniany maro koa sara tao agnatina fivoriana hoe ahoana ny resaka conseiller de namaly ny président Seny tao mananjara tamin'izany hoe conseiller sy mametra-pialana fa démissionnaire d'office rehefa zavatra ohatran'izay rehefa mivoaka le récépissé définitif avy agny amin'ny Seny Foibe de zay de efa disqualifiena olona zany de mba miangavy ao zany mba zareo akaiky raha matoa ministry ny fisarana io resaka fifidianana be ny tanàna io fa mbola maro be eto Madagasikara ny sy milamina mazava zany rehefa atao solombavam-bahoaka fa iresaka kely mahakasika an'ilay tatitra nataon'ny Cour des comptes herinandro lasa isika zay mahasolombavam-bahoaka anao no ametrahako an'ity fanontaniana iray ity raha ny tatitra nataon'ny Cour des comptes vola amina miliara maromaro no very tao anatin'ny fepotona fohy teto Madagasikara natratratra any amin'ny 3 miliara ariary mahery tany hoany ny vola very tao anatin'izy io mahasolombavam-bahoaka anareo ohatranao na ny fahitanareo azy inona ny fepetra tokony ho raisina amin'ny tranga toy ireny raha sy diso angamba ny atotanisy azoko 3811 miliara ariary efa magnodidina ny 4 ariary zany lavitry ariary zany hoe mampametra-panontaniana ihany zany le zavatra hoe nagnino efa ty amin'ny fotoanany fanavaozana ny république aty zay vao nipoitra zany nefa ny Cour des comptes teo foana miala signy fa sy hoe sy manan-kiana fa mba miteny de alevy saransaina moa fa iverenako amin'ny resaka lalana teo zany hoe na ho atao goudron aby aza ny lalana rasy agny Mananjary de na 811 milliards io fotsiny de sy lany nefa ty 3811 milliards ariary de io fanodikodignam-bola io zany isorako aloha ny premier ministre Rajaonarison Mamptina zay ataoko hoe nandray ny andraiky ny tanteraka satria iaho mino fa nisy baiko avy agny aminazy io amin'izay fahisiany zay na tonga n'igny famoahana n'igny vola very sy nanjavona sy hitapopoky igny de aoka mba sy izanona amin'igny famoahana tarehimarika igny fotsiny fa androany moa zay sir premier ministre mbola niaraka tao amin'ny tatitry ny bianco tasy amin'ny ministère ny raha ramba iny dia nagnamafy izy tao fa hamerigna ny regny vola regny za de mankahery ny premier ministre sy ny ministre ny vola sy ny ministre ny fisarana ny ministre ny serasera ihany koa mba hikaroko any regny ka hagnantatitra isan'andro hoe sur 3811 milliards de zao nefa niverina amin'ny kitapom-bola-panjakana
dia mba sy izanona ho déclaration fotsiny izy regny zany fa tena mba hiverina agnatin'ny kitapom-bola mpanjakana ka zay tokony hanaovana lalana mba hanaovana lalana sisy maharasy anazy ange raha ohatra ka hoe agnanaovana ny lalana rehetra eto Madagasikara tena aminazy sy hitako mihitsy hoe inona ny olana magnino zahay mitaraigna amina resaka vola 4 milliards ariary nefa kay fanjakana mangalatra misesitra fanjakana teo aloha tiako resahana kay ny fanjakana teo aloha migalabona amina vola 3811 milliards ariary be zao asy ambadika nefa vao mitaraina kely nisy olom-bavam-bahoaka hoe mba miady fampandrosoana agny aminazy ho an'ny vahoaka dia kianina tonga dia tena ataoko hoe resaka sy misy ohatra zany fa leo moa sy dia ho averiko eto aby angamba ny araby teny mahazo anay amin'ny membre-ny gouvernement teo aloha fa ho izy aho hoe misy vola eto Madagasikara fa nahodikody ny fitondrana teo aloha nivoaka izy io ankehitriny mampirisika sy mankahery ny prime ministre Mamitina sy ny gouvernement ny vaovao aho mba hiaraka hamerigna le vola zany hosako agnagadra sy agnasazy izay olona rehetra voasaringotra ao agnatiny io amaraparina ny fandarantsika Andriamatoa Solombavam-bahoaka hiverina kely any amin'ny faritra Mananjary district nalany ianao amin'izay maha-Solombavam-bahoaka izay anisan'ny ahafantarana anareo any amin'ny district iny ny fananana volamena maro ohatrany ahoana ny zava-misy any amin'izao fotoana izao Andriamatoa Solombavam-bahoaka misaotra koa amin'ilay fanontaniana raha ny resaka volamena ao Mananjary angamba dia tena ataoko hoe averiko eto indray 5 tonnes isan-taona ny volamena mivoaka avy ao amin'ny district ny Mananjary fotsiny zay ny mahatonga anay eto saroty ny namana tozy fanomezany satria izahay manana otrik'arena izahay angalana arena nefa ny lalana ao agnatin'ny district anay io ny mahazo anay rasy be dia eto zany dia mba mampandregny koa ny ministra Karla sao mba sy mahafantatra ianao fa ny MLG ao Voilavany ka miverigna miasa ara-dalàna tsara sahala amin'izay koa ny ao Ambalanaombony Voilava zany hoe efa fermé daholo zany périmètre zany satria nampiasa mercure alaivo sara an-tsaina moa hoe ny fitondrana tamin'ny androny Rajoelina aza nagnakatogna an'izany nefa miala saigny kosa fa nagnino ry ministra Karla nanokatra andray mandeha koa zay zany dia mampanontany tegna fa raha mba mety moa mba miangavy ny ministra Karla hoe mba hitondra fagnazavana eto amin'ny ho anay vahoaka raha mba azony atao fa isan'ny mampitoditodika anay agny zany zay ray zay misy koa moa reto atao hoe ino agnaran'ity jaune d'encadrement misy jaune d'encadrement ndraiky ataoko hoe misy olona manana jaune d'encadrement atao hoe vary sy rano agny aminay io vary sy rano io dia fikambanan'ireo zay moa zany malaza azy fikambanan'ireo firongony ny député teo aloha Volomboasary ny maire Silany ny assistant na Solombavam-bahoaka Silany Volomboasary aby resako eto dia ireo no nitambatra ray dia nagnano jaune d'encadrement dia nahazo alalana rehefa niasa eo amin'ilay tanin'ny olona ry zareo nigadragadrainy aby koa ilay tompony tany ankehitriny ministra Karla sy nagneko koa ny be ny tanàna ny Voilava saolaka resaka hafa ny tonga agny aminao satria magneno be zany ireo olona reo mampiferinayna ny tompony tany agny hoe volany miasa eto Madagasikara ka efa mbaravaragny ministra eto izahay mandigny zay ministra mivoaka avy agny na ministra Karla na ministra hafa dia efa vognona mpiasa vola zahay za zany nefa mino fa sy ho tratra amin'izay piège zay ministra Karla fa mba hiannulé an'io fahazahoan-dalina an'ireo groupe d'encadrement mpanao jaune d'encadrement reo vary sy rano ny agnarany mba tena annulé eo fa lasa miferinayna be le olona tompony tany agny Voilava dia akatogny koa io MLG ao Voilava io sy ny orinasany vadiny miasa ao Ambalanaombony Voilava ao moa ty ao zay Ambalanaomby zay ny agnarany
dia mba mino aho zany fa tena ataoko hoe tokony mba hirindra amin'izay satria ohatrany mahagaga hoe izahay nitologna atao nagnakatogna voakatogna anay le rano sokafan'reto everina fa hoe fagnovana reto koa zany hoe lasa miova mandeha amin'le rasy zany sika zay le anaovako hoe aleo le asan'le ministra no hisarana azy dia eto koa dia miala siny amin'ny ministra kalina raha ohatra ka sy au courant izy fa maregny zany izay dia tokony mba misy fepetra raisiny raha mba mety dia mba tena ataovy faran'izay malaky fa efa mizaly vahoaka ho voy lava akasitrahany ianao andriamato solombaobaoka ny tondran'izay fanazavana izay amaranantsika ny fandarina sao dia misy avatra farany ihany eto dia mampandre ny vahoaka ny mananjary fa amin'ny 7 martsa zao a dia isy mpanolosaina avon'ny fanavaozana ny repoblika hivahiny agny mananjary hamangasika agny mananjary zany ny generaly Rabearmanana Lucien noho ny fanasana nataonsika anazy hagnatrika ny 29 martsa amananjary ampahafantarana koa izy tena mananjary ao fa noho ny le miteraka adihevitra be dia nanapa-kevitra ny generaly Rabearmanana Lucien fa ajanona ny fanokafana ny fasan'ny mahery fo zay nikasain'ny ben'ny tanàna sy ny gouvernora ny chef de région ho atao zany eto koa zany magnaroatra miarahaba ny ministra ny FOP zay avy ao mananjary mpiara-miasa taloha izy io maire atao mananjary miarahabanao rahalahy ary mirary anao avita be amin'ny andraikitra zay adidy mavesatra saninao eto amin'ny firenena dia maleova mahalasana dia misaotra ny tozy fanomezana misaotra ny teknisianina ary misaotra ny vahoaka ny mananjary rehetra ihany koa zay nagnaraka nyty fandarana manokana teto amin'ny televizionna malagasy ty satria zay vao mba niakatra tato amin'ny televizionna malagasy indray dia tena hita fa raha eo amin'ny lafi ny serasera dia tena hita hoe niova marina ny rivotra mankasitraka mametraka ny veloma mandram-peona ho anao ihany koa le solo andriamato solombaobaoka mankasitraka anao ihany koa nanaiky ivahiny tato anatin'izay fandarana manokana izay dia izay ihany koa tompolasy tompovavy no mamarina nyity fandarana manokana androany ity mametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko